hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Lesona faraka amby folo sahady no arahantsika anio. Midika izany fa lesona roa sisa dia ho tapitra ny telo volana voalohany amin'ity taona vaovao 2024 ity. Miazakazaka amin'ny fotoana. Miseho isan'andro ihany koa ireo famantarana manambara fa ho avy tsy ho ela ny tompo. Zava-dehibe amin'ny fiomanantsika hitsehana am-pifaliana ny tompo ity lesona izay hitinetsika anio ity. Faly miarabantsika rehetra manaraka ny Hope Fire Radio ankehitriny. Ny mpanomponareo namanareo Dr Jean-Jacques Andriampara no manolotra amin'ny fotoana eto anio. Melohany anomboantsika ary dia manasa antsika rehetra hanondrika ny lohantsika fa hiara hivavaka. Rirainay masina saranezany an-danitra, misaotra anay izahay no ny famindram-ponao izay nanomezanao anay hatrany tombonandro iarahanay mianatra izao teninao izao. Mangataka ny fananao masina tompo, fenoy aminay, atakaranay ny hafatra izay tianao ambara amin'ity lesona ity. Da io izahay mba hanana fiainana aminao isan'andro ka ho vonona ny ahitatavanao rehefa ho avy tsy ho ela amin'ny ranolanitra ianao. Da io reto namako izay manaraka izao fandalinana izao mba ho fenonao hatrany ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana izy ireo. Fatonona izao vavaka izao ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary hiroso amin'ny fandalinana lesona faraka amby folo sika. Lohateny izany dia hoe fiainana miaraka amin'ny Kristy. Ary mbola ao anatin'ilay loha-hevitra lehibe manao hoe mampifandray ny lanitra sy ny tany Kristy ao amin'ny Filipianina sy Kolosianina, izany lesona izay anarantsika izany. Ity lesona ity dia mandinika ny zava-misy iainana eo amin'ny fiainantsika vaovao ao amin'ny Kristy araka ny voalaza amin'ny Kolosiana 3:1-2 Ny Kolosiana 3:1-2 hatramin'ny 5:20 kosa dia ho resantsika ao anatin'ny lesona amin'ny herinandro avy. Araka ny mahazatra dia ho zarantsika telo ity lesona ity. Ny fizarana voalohany dia ampitondrainy lohateny hoe ny fibebahana dia midika hoe maty sy velona tahaka an'i Jesosy. Avy amin'ny lesona sabata lahady no tena angalana an'izay. Ny fizarana faharoa dia hoe mba ho lasa zavaboary vaovao dia tsy maintsy maty ny olona taloha. Miresaka betsaka momba ny fahasamihafana misy amin'ny olona vaovao sy ny olona taloha izany ary ny fomba iainan'izy ireo ny zava-misy amin'ny fiainana andavanandrony. Lesona latsinainy no nakana ny akamaroan'izany lesona izany. Ary ny fizarana fahatelo farany dia tondra lohateny hoe mila sinoana ny olona vaovao ny olona taloha. Ary izany dia nalaina avy amin'ny lesona talata larobia lakamisy ary zoma. Hiditra avy hatrany amin'ny fizarana voalohany ary sika. Ny fibebahana dia midika hoe maty sy velona tahaka an'i Jesosy. Andeha eo vakiantsika ny Kolosiana 2:2-20 dia avy eo Kolosiana 2:7-1. Kolosiana 2:2-20. Ara niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidi-pianaran'izao tontolo izao, nahoana ny toa mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo. Kolosiana 2:7-1. Ko raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'izay toeran'i Kristy, izay mipetraka eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra. Hitantsika eto izany ilay hoe raha niara-natsangana ianareo, Kolosiana 2:7-1. Io dia mifandray mivantana amin'ilay hoe raha niara-nalevina ianareo, Kolosiana 2:2-20. Mazava ho azy fa tamin'ny Paoly nanoratra ty taratasy ty tany am-piandohana dia tsy niteny izy hoe tapitra eto ny eritreritro ny amin'ity 2:2 ity. Zao dia hanomboka toko vaovao indray. Tsy nisy fizarana toko sy andininy tamin'izany, fa fikorianan'ny eritreritra tokana no nisy.
ny fanatitra nterana ao amin'ny toko faharoa dia ny fanandramana ny amin'ny fahafatesana, ary izao izy mifindra amin'ny hoe raha efa maty ianareo dia izao ny fotoana eritreretana momba ny fiainana. Ary dia marina izany, tsy mamela antsika ho faty eo anatin'ny fanandramana kristianina amin'ny baiboly. Misy dingana manaraka dia ny fiainana izany izay tsy maintsy andalovana, ary isaorantsika ny tompo amin'izany. Ny dikan'izany dia izao hoe raha misy fahafatesana dia izy koa ny fiainana. Izao anefa ny fiovana ilayntsika dia tsy ho tanteraka raha tsy raisintsika ho fanandramantsika manokana ny fahafatesan'i Kristy sy ny tsanganany tamin'ny maty. Koa ny zava-misy hiainana dia hoe mety ho mora ny miresaka ny hoe hevitra teolojika toy ny hoe ao amin'ny Kristy sy ny sisa, saingy Paoly izao dia mifantoka bebe koa amin'ny hoe inona ny vokatry ny fifandraisana ara-panahy amin'ny Kristy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Misy andalatsoratra masina eto amin'ny Romanina toko 9:1-7 izay mitovy be deaibe amin'izay nivakintsika teo, izay milaza hoe inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra ao amin'ny ota ihany va isika eto ambony fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa maty amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany? Tsy fantanareo va fa naizana isika no efa natao batisa tamin'i Kristy dia natao batisa ao amin'ny fahafatesana? Koa niara-nalevina tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Tadio tsara mpiara-mianatra malala fa io Paoly io ihany no manoro-tsotra ny fahafatesana sy fitsanganana amin'ny maty eto amin'ny Kolosianina sy ao amin'ny Romanina. Ary mario eto fa manomboka amin'izao fanontaniana izao izy hoe inona ary no lazaintsika? Inona ny hevi-dehibe an'izany rehetra izany? Izany dia hoe raha raisintsika izany fanandramana tamin'ny fahafatesana, fandavenana an'i Jesosy tamin'ny maty izany, dia inona ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainantsika? Ahoana no andraisana izany fanandramana izany? Ny valiny dia izao hoe raisintsika ho amin'ny fiainantsika izany amin'ny alalan'ny finoana ary asehontsika amin'ny alalan'ny batisa. Koa miteny isika hoe Tompo, te hanaraka anao ary raisinao amin'ny heviny ara-panahy izany. Tsy maty ara-batana ianao fa mampita amin'ny fizotry ny fahafatesana, fandevena ary fitsanganana amin'ny maty izany eo amin'ny lafiny ara-panahy. Tsy tokony ho amaivanina mihitsy izany, saingy toy ny hoe miteny Paoly hoe raha izany tokoa ny zava-misy, tsy ho velona amin'ny fomba hafa ve izany isika? Tsisy zavatra iova ve ato anatintsika? Raha lazaina amin'ny teny hafa hoe inona izany no hoe maty Jesosy, niara-maty taminy isika. Ary raha niara-maty taminy isika, tsy haina fomba vaovao fa isika izao amin'ny alalany. Eny mpiara-mianatra malala, tsy nifantoka fotsiny tamin'ny hoe inona no nataon'i Jesosy Paoly eto fa hoe inona no ataontsika amin'izany izao. Ary izany no fandraisana azy. Ny fitahiana amin'ny fiainana kristianina dia ny fahafahantsika ho lasa zava-boary vaovao amin'ny Kristy. Efa nisy nilaza ny olona iray izay miady amin'ny toaka, fa tsy afaka satria ny olona mpisotro toaka dia mihevitra fa tsy mampaninona ny mampisotro toaka azy, ka tsy maniry ho afaka amin'izany izy. Saingy raha toa ny olona iray izay miady amin'izany ka makala ny tenany noho izany ary maniry faratra fomba fiaina vaovao, dia ho lasa mpandresy an'izany izy. Ary toy izany koa ny mpanota. Misy ny mpanota izay tia manota ary faly ao anatin'izany fahotana izany ary tsy tia halala zavatra hafa mihitsy. Tsy ho mpandresina oviana na oviana izany olona izany. Fa mba azahoana ny fandresena ny fahotana dia tsy maintsy misy ny fahatserovan-tena ao meloka ary mahita fa maharikoriko azy izany fahotana izany. Ary izay ilay fibebahana. Fialana amin'ny lalàny ratsy izay nidiavina teo aloha ary tsy verenena amin'izany intsony. Ny tena mpikatsaka an'i Kristy dia maniry mafy ny ho afaka amin'ny ota sy hiaina amin'ny karazana fiainana vaovao. Ary izany lazain'i Paoly eto, afaka manana fiainana vaovao amin'i Jesosy isika. Tsarovy fa ireo tantara rehetra momba fahafatesan'i Jesosy, nandevenana azy, nitsanganany tamin'ny maty ary niakarany an-danja dia marina avokoa izany rehetrarehetra izany. Isaorantsika ny Tompo. Fa ny hevitry Paoly dia hoe noho izany ahoana ny fiantraikan'izany amintsika? Mila mandray izany isika ka miteny hoe mila izany fanandramana izany koa aho. Raha te ho afaka amin'ota aho dia tsy afaka ny horesy amin'ny taratasy fotsiny izany. Mila aseho amin'ny maha-olona izany. Mila ho tena izy. Koa ahoana ary no ampisan'izany eo amin'ny fiainako? Ary izao no antony anatitra fa ny batisa dia tsy fombafomba misy zava-miafina fotsiny andalovantsika fa tena traikefa manova mihitsy izay azontsika hananana. Raha ny marina miteny Paoly hoe maty isan'andro aho, mazava ho azy fa tsy atao batisa isan'andro izy fa ilay hevitra izay azo raisina eo amin'ny fiainana isan'andro no tiany ambara.
manomboka miaina ao anatsika Kristy ka nylesina eto zany dia hoe miara-miaina amin'i Kristy isan'andro ao. Andre verenantsika indray ny Kolosiana 3:1-5 zao vaka ny leteny averentsika indray hoe ka raha niara-natsanga tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka ny tana-kavanan'Andriamanitra, sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Miteny Paoly eto amin'ny ankapobeny hoe raha marina zany fa maty sy nitsangana tamin'ny maty Kristy ary ampiarintsika eo amin'ny fiainantsika izany, dia ny fehi-kevitra lojika dia hoe efa niorianantsika ny lasa. Ka inona no tadavintsika? Katsao ny zavatra any ambony, efa any ambony sika ary Jesosy niakatra any ambony any. Le lojikan'izany zany dia zao hoe any ambony Jesosy zao, raha miaraka aminy isika dia tsara raha any ambony ihany koa no fisainantsika. Toy ny hoe raha natsangana tamin'i Kristy ianareo katsao ny zavatra any ambony any izay misy an'i Kristy. Nahoana no isika no hifantoka amin'izay zavatra misy eto an-tany? Ko raha anona izany fanandramanao amin'i Kristy rehetra izany ianao ary any ambony izy, dia mario fa tsy miteny fotsiny izy hoe avelo ny sainao andeha any. Tsy izay. Matoa-teny miasa io teny io, saino ny zavatra any ambony. Katsao izany zavatra izany. Ko ny fiainana ara-panahin'i Kristy dia tsy fanekena fotsiny ny zavatra atao antsika, fa safidy miasa izany, fanapahan-kevitra entitra izany, fandraisana tsy maintsy ataontsika izany. Araka ny lazain'ny Paoly indray hoe maty isan'andro aho, izay midika hoe velona indray isan'andro amin'i Kristy aho, dia safidy ataontsika ireo. Koa raha raisitsika izany fiainana ara-panahy Kristy izany dia tsy maintsy mampiatra izany fiainana ara-panahy amin'i Kristy izany sika amin'ny alalan'ny safiditsika hifandray amin'i Kristy amin'ireo zavatra any an-danitra fa tsy ho voafatitra ny zavatra eto an-tany. Raha mijery amin'ny Romana 5 indray sika, i Paoly dia manazava bebe koa ny hevitra io toy ny hoe ny filazany amin'ny 1:20 hoe ary aoka ho tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty amin'ny ota fa velona ao an'Andriamanitra amin'i Kristy Jesosy. Izany hoe everiny tenanareo ho velona nefa toy ny efa maty. Ary safidy izany. Mario fa manio avy hatrany Paoly miteny eto hoe ko aza velana io tanjaka ao amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo ny filany. Amin'ny 1:13 koa dia hoe ary aza manolotra momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarinana fa atoloriny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary momba ny tenanareo ho fiadiany fahamarinana ho an'Andriamanitra. Tsy maintsy manao safidy isika. Ary io safidy io dia zava-dehibe eo amin'izany fanandramana kristianina izany. Everiny tenanao efa maty ny amin'ny ota ary velona amin'i Kristy nefa mifidy ny zavatra any ambony. Izany no hevitra manontolo amin'ity fizarana voalohany ity dia izao hoe ny fibebahana dia midika hoe maty sy velona tahaka an'i Jesosy. Ireo zavatra roa ireo dia azo alaina amin'ny alalan'ny sorona nataony, saingy samy raisitsika amin'ny alalan'ny safiditsika izany. Ary misafiditsika hoe ho faty amin'izany fanandramana izany, avy eo ho velona miaraka amin'i Kristy. Hiditra avy hatrany amin'ny fizarana faharoandray antsika. Lohateny izany dia hoe mba ho lasa zavaboary vaovao dia tsy maintsy maty ny olona taloha. Tsaroa fa tsy hetsika indray mandeha monja ny fanarenana tolotry Kristy fa mizotra manaraka amin'ny fotoana mitohy izay mitaky fandavana hampamatorana, hampahalianana ny toetrantsika lavo. Mety alaim-panahy ianao eritreritra hoe oay, sarotra be tamin'izao mbola tao anatin'ny otany niady. Saingy izao efa maty Jesosy, velona izy izao ary mifona ho any an-danitra dia afaka matoky azy aho satria efa nandamina izany ho ahy izy. Ary aleo zava-tsara, izy tokoa no nandamina ny sorona ilaina, ny fanomezana azo nomena tsiraray avy amintsika. Saingy mbola mila manao zavatra amin'izany ianao. Koa mifindra amin'ny fepetra azo ampiarina koa tsika izany izao. Eo amin'ny Kolosiana 3:7 dia milaza izy hoe ko vonoy ny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, falitoana, firetam-po, fanirian-dratsy ary fiheremana dia fanompoan-tsampy izany. Ary tanysainy avokoa izy ireo hoe fijangajangana, falitoana, filan-dratsy, faniriana-ratsy ary filan-dratsy izay fanompoan-tsampy dia mitotoy hatrany izany, fa tanysainy ny zavatra manokana izay azo ampiarina, fa raha tianana izany amin'ny fiainana vaovao isika dia tsy maintsy vonoana ny momba ny tena. Ny momba ny tena izay voalaza eto matetika dia adika hoe ratsambatana ihany koa. Raha idika izany dia izao hoe vonoana ny ratsambatanareo.
tsy ny famelana ny fahafatesana fotsiny fa ny famonoana vonoana reo olona taloha. Taiza moa no nakany Paoly an'izany hevitra izany. Mitodika any amin'i Jesosy eo amin'ny toroteny eo tendrombohitra amin'izao fotoana izao dia izao ny voalaza ao Mateo 5:20 manao hoe fa raha masonao ankavanana manafy toina anao dia hisory aly izy koa ary ho afaka aminao fa mahasoanao na dia very aza ny ray momba ny tenanao ka tsy ny tenanao rehetra no arinany amin'ny elo. Dia toy izany koa ny tanana tapao raza Marka 7:20 zay. Ny tongotra raha manafy toana tapao Marka 7:20 ary miteny izy fa hoe tsara koa ny miditra kilemaina ny fiainana noho ny tatsika tsara fa zay ny fanambaran'i Jesosy eto ary io no nakany Paoly an'ilay hevitra. Kanefa zao tsy mieritreritra akory hoe ny teny arabaky teny Jesosy eto. Ka raha miteny zany hoe misy olona manana olana fangalarana ohatra dia hoe tapao ny loha dia tapahana ny loha. Tsy ohatra arabaky teny zany fa mampiasa sary tena mahevaika Jesosy mba hiresahana momba ny fanapahana rantsana na ny fahafatesan'ny fiainana taloha. Ho voadio sy ho tafarina rehetra amin'izay fotoana izay. Saingy ny tiany lazaina dia hoe tsy maintsy vonoinao ireo zavatra manakana ny fitomboana ara-panahy ireo satria na dia omena aza ny hery ny safidy mbola antsika ihany ary tsy maintsy mampiasa izany safidy izany amin'ny alalan'ny sitraponao ianao. Ary tena marina izany. Misy fanambarana tsara dia tsara amin'ny lesona latsinainy eo fehisoratra faharoa manao hoe na dia efa maty ara-panahy miaraka amin'ny Kristy isika dia ilaina ny mamono momba ny tenantsika izany hoe ireo fakapanahy avy amin'ny vatantsika sy ny saintsika. Amin'ny dika teny hafa dia izao hoe na dia maty niaraka tamin'i Kristy isika ara-panahy ny ratsambatantsika izany hoe ireo fakapanahy atolotry ny vatantsika sy ny saintsika amintsika dia mila vonoina. Koa miverina Kolosiana 4 isika izay milaza amin'ny 5 hoe vonoy dia mitohy amin'ny fanambaran'ny Paoly amin'ny 5 sy ny 6 manao hoe Kolosiana 4 hoe fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana fiafina fonina lolompo fitenenana ratsy teny mahamenatra vavavanareo aza mifandainga ianareo fa efanarianareo ny toetranareo taloha mba amin'ny asany. Miresaka momba ny fisainantsika taloha izany. Fa izao ao amin'ny 9 dia efa niteny Paoly tao alohan'ireo lisitra ireo hoe fa izao amin'ny 9 dia efa niteny Paoly teo alohan'io lisitra ireo hoe fa izany zavatra izany no mahatonga fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Miresaka momba fahatezeran'Andriamanitra izy eto ary miresaka momba ny fitsarana marina ataon'Andriamanitra izay amin'ny farany dia anlava ny ota sy ny mpanota rehetra. Milaza izy hoe mbola eo ambanin'izany fanamelohana izany ianao raha misafidy nitohy amin'ireo zavatra ireo. Koa tsy satria fotsiny hoe maty ho anao Jesosy dia midika izany hoe ho afaka ho azy ianao. Tsy marina izany fa mila manao zavatra an'izany ianao. Ary ny zavatra voalohany izay tokony ataonao dia ny mamono ireo ratsambatana taloha ireo satria ireo zavatra ireo, ireo fakapanahy ireo, ireo ota ireo no tena zavatra irotsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ifandraisantsika izany teo aloha momba n'ity fahatezeran'Andriamanitra ty hoe fantatsika fa ao amin'ny Romanina 1 Paoly dia miresaka momba fahatezeran'Andriamanitra saingy manazava izy amin'ny fanavana. Fandraisaka izany tamin'ny lesona taloha isika fa ny fahatezeran'Andriamanitra dia tsy mirotsaka amin'ny olona fa amin'ny fahalitoana rehetra amin'ny tsy fahamarinan'ny olona. Koa manana ty zavatra sarotra ty Andriamanitra hiatrehana izao toe zavatra izao dia izao hoe tia hamonjy ny olona izy, tia hamonjy ny olombelona lavo izy kanefa raha mifikitra tsy miala na mamono an'ilay fiainana taloha izay feno faratsiana sy fahalitoana izay efa notany sain'i Paoly ireny ilay olona dia tsy maintsy ho ringana miaraka amin'ny zavatra izay mifokiriny tsy tiany hovonoana izy ireo. Tadio ihany koa fa tia mafa tanteraka amin'izao rehetra izao ny zavatra ratsy rehetra ifandraisan'ny olona koa Jesosy. Koa ny andro fomba azo antoka ataony dia ny manome fahafahana ho an'ny olona amin'ny alalan'ny safidiny manokana anana ny hery ivoahana amin'izany alohan'ny hiavian'ny fahatezeran'Andriamanitra izay fantatra fa amafana ny ota rehetra. Izany natao hoe sanctomie, fandidiana mahery vaika manara ny ota rehetra amin'izao rehetra izao. Ary marina indrindra izany, andeha andrava ny zavatra rehetra izy. Apoka daholo izany fa mbola tia hamonjy izay rehetra tia hivoaka ao ambanin'izany izy. Eritrereto ilay tantara momba ny safidrano. Hoy ny tompo tany am-pony tany hoe hamafa izao tontolo izao nefa mila manao samby fiara. Ary Kristy no samby mpamonjena. Saingy sika tsiraray avy dia tsy maintsy mifidy ny hianika ao anatin'izany samby mpamonjena izany.
ary aoka tsy ho diso-hevitra isika anome ny hery rehetra ho amin'izany lalana ianianao anatin'ny sambo izay Jesosy no aseho an'izany anome an'izany hery izany izy kanefany tsy afaka hifidy ao antsika amin'ny fanapahan-kevitra izay raisintsika. Ary izany dia ao anatin'ity ady lehibe izay miverimberina foana mandritra ny fianarantsika samihafa ity. Raha afaka nifidy ao antsika manko Andriamanitra dia tsy tao anatin'ity ady lehibe ity isika. Betsaka ny zavatra vonona ataonao antsika saingy tsy afaka ny manao safidy ao antsika izy. Izao ihany koa ny tadidiry mpiara-manitra malala, ny hery amonoana ny olona taloha fenota teo tantany dia avy amin'ny fitafiana ny Kristy any an-danitra. Koa amin'ny fomba iray dia tsy maintsy manana izany fifandraisana izany isika, izay fifandraisana any an-danitra amin'ny Kristy, izay anome hery antsika hamono ny olona taloha. Ary izany no zava-misy iaina fiainana kristianina. Tadeo anefa fa amin'ny fotoana rehetra dia ho afaka mitsipaka izany hery izany isika, afaka mamono ny jiro isika ary afaka hiveriny ambany fanamelohana indray, saingy tsy voatery ho izany foana no hitranga satria manome antsika hery ahafahana an'izany foana Kristy. Toka ihany koa ny amerina hamaky indray ny Kolosiana 1:20 manao hoe ary ny atateraka izany no kilezako aina sy ezahako faratra araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko. Ary araka ny fanolazaintsika tamin'izay fa ny teny Grika midika hoe energize, manome hery no nandikanana io miasa io. Mitolona araka ny heriny izay manome hery ahy izy. Tsy irentsika amin'izany. Manome hery izy fa isika no manatateraka ny tolona. Everika fa mifanandrify amin'ity Kolosiana 1:7-8 ity izany. Ary izany fampitahana izany dia tena manampy tokoa. Andeha ny averina vakiana indray ireo andinindreo. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Koa vonio ny ratsim-batanareo izay ety an-tany, fijangajangana, falitoana, filandratsy, faniriana ratsy ary filandratsy izay fanompoan-tsampy. Mareo fa efa maty ianareo. Ny fiainanareo dia miara-miafina amin'ny Kristy, koa vonoy. Amin'ny alalan'izany fifandraisana izany ihany no ahafahana manao an'izany. Ny teny malaza indrindra araka ny eritreritro mikasika an'io dia izay voalaza amin'ny Galatiana 2:20. I Paoly dia manazava izany indray hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Fa izay velomako ankehitriny ao amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanotra ny tenany hamonjy ahy. Koa dia manaiky Paoly hoe mbola eto aho, mbola eto amin'ity nofo ity aho. Ity ny toe-javatra misy ahy ankehitriny, fa ny fomba iainako izao dia hafa noho ny fomba niainako taloha satria manana ny Kristy velona atao anatiko aho. Manatanjaka ahy izy. Ary araka ny lazain'i Paoly koa dia hoe mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Izay ny loharanony heriny. Lesona alatsinainy dia manasongadina izany hevitra izany ao amin'ny fehi-tsoratra 4 manao hoe azontsika atao ny mamono ireo zavatra momba ny etỳ an-tany, fijangajangana, falitoana, firetam-po, fanirian-dratsy, fieremana sy ny sisa, satria efa natsangana niaraka tamin'i Kristy isika ary manana ny fiainany sy ny heriny ara-panahy mba hanafoanana ireo zavatra ireo ao an-tsaintsika sy eo amin'ny fiainantsika. Mieritreritra fa maliny izany satria azonao jerena ho dingana isan-karazany izany. Voalohany mila mamono ny olona taloha. Avy eo mila manomboka fiainana vaovao amin'ny Kristy. Fa amin'izany rehetrarehetra izany ny hery izay amonoana ny olona taloha dia avy amin'ilay olona vaovao ihany, dia Kristy any an-danitra. Koa hitandrina mafy aho mba tsy hiezaka hampisaraka ny fizotry ny famonjena. Toy ny hoe voalohany anao an'ity aho, dia avy eo anomboka an'ity vaovao ty indray avy eo. Everika fa fomba fiasa makany amin'ny loza izany. Raha izay nilazantsika azy. Tadio fa tsy azonao atao ny mandamina ny tapany amin'ny fahafatesana raha tsy misy ny tapany amin'ny fiainana. Miara-dalana izy roa ireo. Ny fanandramana fanamarinana manontolo, ny fanandramana fioebahana izay avian'ny olona ray ho ao amin'ny Kristy dia eo no hiterahana anao sy andraisana anao izany fiainana vaovao izany. Nateraka indray tahaka ny zazakely izay tsy tonga lafatra amin'ny zavatra rehetra, tsy mahay zavatra rehetra, mbola tsy mahay mandeha sy ny sisa, nefa tsy maintsy mitombo amin'izany. Tiako lazaina dia izao hoe tsy kisendrasendra no nampiasain'ny Baiboly an'izany fiteny izany. Koa rehefa miditra amin'izany fanandramana izany isika, dia tsy maintsy manana izany fiainana vaovao izany apetraka atao anatintsika aloha. Ary fahagagan'Andriamanitra izany, avy eo dia mitombo ho amin'izany fiainana vaovao izany. Tiako ny manatitranitra antsika rehetra, ry mpiara-mianatra malala, fa
tsy mety zao fomba fisainana zao hoe eny ary horaisiko ny famarinan'i Kristy eo amin'ny tantarako ary avy eo anomboka iaina ny fiainan'i Kristy eo amin'ny fiainako. Diso zany. Tadio tsara fa efa mandray an'i Kristy eo anatinao amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina nitsy ianao amin'ny fotoana izay anekenao ny famarinan'i Kristy eo amin'ny fiainanao. Koa na dia ny fahafatesana ho an'ny tena aza dia mitaky fifandraisana amin'Andriamanitra ary ny fiainana vaovao dia mitaky izany. Tsy misy tapany amin'ny traikefa famonjena antsika izay misaraka amin'ny Kristy amin'ny fomba iray. Toy ny hoe anao anty-tapany tirery aho dia avy eo vao ho any amin'i Jesosy. Tsy afaka manana fahalianana ho any amin'i Jesosy ianao raha tsy misy ilay fifandraisana amin'ny Jesosy. Ary izay ilay asan'ny fanahy masina. Ao amin'ny boky mitondra lohateny hoe Thoughts from the Mount of Blessing nosoratan'i Madame White, pejy 20 dia milaza hoe mandray ny famarinana isika amin'ny alalan'ny fandraisana azy. Toy ny hoe fonosana iray ihany zany. Izy mihitsy ny famarinana. Tsy misy zavatra misaraka mihitsy ny amin'izany. Tsy zavatra hoe alaiko avy aminy zany, fa rehefa mandray ny famarinana ao dia mandray an'i Jesosy ny dikany. Koa satria mandeha dia mandeha ny fotoana dia aleo ary tsika hiroso avy hatrany amin'ny fizarana fahatelo. Fizarana fahatelo dia mitondra lohateny hoe mila soloana olona vaovao ny olona taloha. Misy fanoharana iray izay tiako jerena ao Matthieu 4:20. Rehefa avy eo fa izao raha mitentsika hoe eny ary nahazo ny hery avy amin'Andriamanitra ao amin'n'ireo fahazarana ratsy rehetra ireo, ireo fakapanahy sy ota nisy teo amiko. Isaoran'Andriamanitra na fandraisana dia izao ny tsarovy. Mbola tsy izay ny zava-misy. Fa ahoana angao ianao? Tadio mpiara-mianatra malala fa ny fitsarana amin'ny zavatra taloha fotsiny dia tsy ampy hamaritana ny fiainana vaovao. Ampahany manan-danja zany, teny ilainy zany, tena fototra izany. Fa izay rehetra vaovao mazava ho azy fa tsara ny mamono ny taloha dia mila miaina ilay zava-baovao. Ao amin'ny Matthieu 4:20 dia milaza Jesosy hoe raha mivoaka amin'ny olona ray ny fanahy maloto dia mirenireny any amin'ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsarana nefa tsy mahita. Dia hoy izy hiverany amin'ny tranoko izay nivoahako aho, ary rehefa hitonga izy dia hita ny fahafoana sady voafafa sy voavoatra ny trano, dia mandeha izy ka maka fanahy 7 hafa miaraka aminy izay ratsy noho izy. Dia miditra izy ka mitoetra ao ary faran'izany olona izany dia ratsy noho ny voalohany. Toy izany koa no hitranga amin'ity taranaka ratsy fanahy ity. Manao ahoana ny voalaza eto? Ratsy noho ny voalohany izany toetra faran'izany. Amin'ny ankapobeny dia azonao ny sary eto. Ary mazava ho azy fa tsy miresaka momba ny fanadiovana trano fotsiny izy. Miresaka momba ny fanadiovana ny saina izy, fanadiovana ny fiainan'ny olona iray. No fafanao ny trano, na no fanandramana tena ambony tendrombohitra ianao, ary na na fanoloran-tena, atolotrao ny rehetra. Vonoa io olona taloha io ianao. Vita ny amiko sy reto, ary dia atsipinao ny entana rehetrarehetra. Ary avy eo dia mangina ianao. Tsy miasa lotsony, tsy manana zavatra eritreretina, namono ireo zavatra hafa rehetra ireo fotsiny ianao. Saroko tsara fony ao ny asa tany de Gaucherez, dia marobe ireo olona izay nampijaliany devoly no nafahan'i Kristy no ty mpanompo tsy mendrika ity. Niangavy ary ireo olona ireo ho tonga mba hivavaka ho azy ireo, ary dia mitsoaka matanjaka ny devoly. Nisy ny mpianakaviana ray izay sabatariva ny andro tamin'izay, raha nitaraina io ramatoa io tao amin'ny kilasy sekoly sabata ny maraina izay nisy anay fa misy zavatra hafahafa mahazo azy foana. Dia lasa nakany an-trano ny vitsivitsy tamin'ny ray kilasy teo ny folakandro. Rehefa tonga tany izay nihira sy nivavaka dia nitsoaka tamin'ny olona io ny devoly, ary izao ny zava-nisy nobatainy devoly io vehivavy lehibe io, nakariny teny amin'ny plafond ary dia natotony milohan'ny nantosirany devoly satria notetehany ny amono anazy. Isaorana nefa ny tompo fa tsy naninana dia kely azy io vehivavy lehibe io, ary afaka soamantsara ny devoly. Taoriana izay toe-javatra izay dia nisy tavoahangy kely nipitika teo anatrehanay, hitanay mipoitra ho azy teo, nisy ody ratsy nataon'ny olona ho azy, ary dia nidoranay izany, afaka tanteraka ny devoly. Izao nefa ny tadio, araka ty fanoharana ity, raha tsy manaiky handray ny batisa amin'ny fanahy masina isan'andro, ka anaiky ny fitarihany amin'ny zavatra tsara izany olona izany amin'ny maha-kristianina azy, dia ho ratsy noho ny voalohany no iseho. Tsy haiko moa no ny afaran'ny vehivavy lehibe io,
fa nifindra ny asa tany toeran-kafa izay taorian'izay toe-javatra izay. Engany ka tsy hiverina intsony devoloka anao hoe jereto toerana malalaka ty. Izao no tadiro mpiara-manatra malala, tsy hoe satria fotsiny hoe nandroaka ny Satana ianao dia midika izany hoe nandrava azy ianao. Marina taka le fanoharana lazain'i Jesosy irenireny eny amin'ny manodidina eny izy ary hitsirika eo am-baravarakely anao hoe tsy misy nizaniza ato, andeha aho hiantso andry zalahy ka hoe ery zalahy andao fa misy toerana vaovao io atsika hipetrahana reny. Ary izay indrindra le fanoharana impiripiry amin'ny traikefa kristianina izay ataontsika, ohatra mieritreritra momba fanapahan-kevitra ny taom-baovao isika na karazan-javatra hafa amin'ny fanoloran-tena aorenan'ireny fandrenesana ireny toriteniny mampetanetana reny hoe anao an'izao aho ary dia manomboka tsara tsika. Fa matetika dia hatreo ihany ny fandehan'izany. Tadio anefa fa ery mitovy izay nomeny Kristy antsika hamonoana ny fahazarana ratsy ireo ihany no mandrehitra ihany koa sy mampitoetra antsika, manome antsika fahalianana vaovao sy fahazarana vaovao ary lara-pahamehana vaovao eo amin'ny fiainantsika. Ka raha miverina amin'ny Kolosiana 4:12-17 isika, rehefa avy niresaka momba ny fanandramana fahafatesana izy dia miresaka momba fanandramana fiainana vaovao. Izao no voalaza amin'ny 12: koa mitafy famindram-po sy fiantrana, famiram-panahy, fandresetena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olombafidin'Andriamanitra sady masina no malala. Mifandeferaka amin'ny famelah heloka ianareo. Raha misy manana elo amin'ny sasany, taka namelan'ny tompony helokareo no ka mba amelanareo heloka kosa. Ary eo ka ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa feno fataterahana izany. Tsy mahaliana ve izany? Maro iny Mateo teny izay ampiasaina eto amin'ny 2:12 hoe koa mitafy, ary dia tanysaina ny zavatra tsara, famindram-po, fiantrana, famiram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana, faripo, fampizakana. Eo amin'ny 2:14 dia hoe ary eo ka ambon'izany rehetra izany mitafy ny fitiavana izay feno fataterahana. Koa amin'ny ampahany voalohany dia izao hoe vonoy, ataovy maty, esory. Ary izao kosa amin'ny ampahany manaraka dia izao hoe mitafy, mitafy, mitafy. Koa izany no fiovana avy amin'ny fahafatesana taloha makany amin'ny fiainana vaovao. Mahafinaritra izany fiteny izany. Mampatsiahy antsika ny voalaza amin'ny Zakaria 7 tamin'ny Josoa mpisorona be nitsangana teo anatrehan'ny anjelin'i Jehovah ary Satana nitsangana teo anilany hiapanga azy. Izao ny voalaza amin'ny Zakaria 7:17 manao hoe ary Josoa nitafy fitafiana maloto ary nitsangana teo anoloan'ilay anjely. Dia namaly Jehovah ka nilaza tamin'izay nitsangana teo anoloany hoe esory aminy ny fitafiana maloto. Ary eo koa izy, indro efa nesoriko ny helokao ary ampiakanjoko akanjo fiangona ianao. Ampitafiany Jesosy akanjo vaovao Josoa mpisorona be. Hoy izy hoe vao avy nanadio anao tamin'io tao, anao olona vaovao aho, omeko fahazarana vaovao sy fahalianana vaovao, akanjo fiamboniana vaovao amin'ny fahamarinana ianao. Tsy hoe sarina akanjo fotsiny no ataon'i Jesosy eo ambonin'ny taloha, tsy izany fa manala ny taloha izy amin'ny alalan'ny safiditsika ary dia izao manome ny akanjo vaovao izy hosaronantsika. Ny fiteny mitovy amin'izany no ampiasain'ny Paoly teo aoriana rehefa miresaka momba ny tsy fahafatesana izy. Rehefa miverina indray Kristy dia mitafy tsy fahafatesana isika toy ny akanjo. Ny hoe tsy maintsy mitafy zavatra isika dia mampiseho amiko fa miteny amiko fa ireo zavatra ireo dia tsy miforonona avy ao anatintsika fa zavatra avy amin'ny toetran'i Kristy mihitsy no omena antsika. Nefa tahaka ny fahafatesany dia azontsika raisina amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny fitafiana azy sy ny fandrosoana ary ny fampiarana azy ireo. Koa ny famindram-po sy fitiavana, ny famiram-panahy sy ny fandeferana, ny fanetretena ary ny zavatra rehetra izay ampiaran'i Jesosy teo amin'ny fiainany dia mety ho antsika koa raha maninona, raha manaiky, misafidy, mitafy azy ireo isika. Eny mahaliana ny filazana hoe mitafy ny fitiavana izay feno fataterahana. Toy hoe ity fitiavana ity no zavatra mameno ny rehetra, mameno ny fitafiana izany. Raha ohatra tiantsika ny anambarana azy amin'ny teny hafa, fitiavana io no mameno ny fitafiana hafa rehetra. Izao ny fanambaran'ny Dokotera Barnes indray mandeha momba n'ity andininy ity hoe raha azo heverina fa ny fahasoavana hafa rehetra dia misy eo amin'ny vahoaka kristianina nefa mbola hisy ny tsy fataterahana mampalahelo,
dia noho ny tsy sy ny fitiavana ho fitsipika amin'ny feny firindrana sy ny firaisana no mahatonga izany. Fa ahoana no azahoantsika an'izany rehetra izany? Ahoana no hitafitsika an'izany? Manome antsika valina izany ny Kolosiana 3:1 manao hoe: aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka amin'ny fananara, amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavana am-ponareo ho an'Andriamanitra. Mario tsara, inona ilay tokony atao? Ny tokony atao dia izao: ny famelana ny tenin'Andriamanitra hitoetra betsaka ao anatintsika. Mila misafidy amin'ny fomba mahery vaika isika andray ny tenin'Andriamanitra, ny fampianarana, ny fompam-pampianarana ary ametraka azy ireo atao anatintsika. Tena atao forcé, atao fanahiniana mihitsy amin'ny voalohany. Raha ohatra ka tsy mbola zatra zany ianao, raiso ny tenin'Andriamanitra, mivavah ary dia dinioso vakio izany. Mety hoe te atory ianao amin'ny voalohany, fa toy izy foana fa ho hitanao ny fiovana fa lasa tianao ny mamaky sy mandinika izany tenin'Andriamanitra izany. Ry mpiara-mianatra malala, tokony hamela ny tenin'Andriamanitra hitoetra ao amintsika betsaka amin'ny fahendrena rehetra isika. Izao ihany koa ny fanampiny. Malinona mahita fa nampiany Paoly hoe mifampianara sy mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavana am-ponareo an'Andriamanitra. Koa ho fiainonareo amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanareo vaovao ary anankiray amin'ny fomba tsara indrindra anaovana an'izany dia amin'ny alalan'ny hira ihany koa. Izaho rehefa mandeha mitondra fiara n'aiza alehako dia ny ampifay radio no andrenesako an'ireo hira mahafinaritra manaratra fanahy ho anahy. Ary everiko fa izany no antony anamboarana mozika mba ampitomboana ny herim-po sy ampatsahivana ary anamafisana ny saina amin'ny tenin'Andriamanitra. Toy izany koa no resahan'i Paoly momba ny fiainana kristianina eto. Madamo eto dia nanoratra torohevitra toy izao izay tena azo ampiarina avy ao amin'ny Sermons Intorques hoe boky 2 pejy 220 zany hoe milaza izy hoe raha misy olona manatona anao ka manomboka milaza aminao ny fahadisoan'ny hafa, raha tsy azonao atsahatra ny fomba hafa izany feo izany dia asandrato ny fenao ka mihira hira fiderana. Tsy ho tsara hoe izany? Misy olona mifosafosa ary manohy milaza mombany hoe oay ranona hono zao ianao nefa tsy te hieno, toy izany foana nefa le izy. Dia izao ny ataonao, mihira fiderana ianao. Alleloia, miderana Jehova, alleloia fa tsara izy. Raha ny marina manamafy ny fiainantsika amin'ny tenin'Andriamanitra isika, avelantsika hitoetra ao anatintsika izany tenin'Andriamanitra izany, ampidirintsika ireo hira ireo, mampiporisika antsika ireo hira ireo, ary ireo dia fomba azo ampiarina, azontsika hanomboana ny fiainana kristianina vaovao miorina amin'ny teny rehefa ato amintsika izany. Ny herin'i Kristy dia ato amintsika, averintsika izany, iraintsika izany ary miditra ao anatin'ny masika antsika, ao anatin'ny ADN antsika mihitsy izany. Ary izay tenin'Andriamanitra izay no manova antsika. Amin'ny alalan'ny hery manova ny fanahy masina ary dia ho tonga zavaboary vaovao ao aminy antsika. Zava-dehibe izany, ohatran'ny hoe eritreritra tsy mampino. Izao ny voalaza amaranantsika azy ao amin'ny lesona Zoma. Nao teo amin'ny lesona Zoma hoe rehefa ny fanan'Andriamanitra no mifehy ny saina sy ny fo, dia mihirahira vaovao ny fanahy izay efa niova fo. Satria tsapany fa tanteraka eo amin'ny fiainany ny fanampahan-tenan'Andriamanitra, fa voavela ny helony ary voasarona fahotany. Efa mibebaka teo anatin'Andriamanitra izy no ny fandikana lalàn'Andriamanitra, ary naneho finoana ny Kristy izay maty ho fanamarinana ny olona. Ary satria efa no hamarina tamin'ny finoana isika, dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Kanefa kosa, raha efa nanao izany fanandramana izany ny kristianina dia tsy tokony amin'ny tanana fotsiny ka ho afa-po amin'izay nitanterahana ho azy. Satria izay nanapa-kevitra hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ahita fa tsy ho ela fa ny hery rehetra, ny filanana matitra ny fiainana fony tsy mbola niova fo, izay no amin'ny fisin'ny herin'ny fanjakan'ny maizina dia nitsangaka nohitra azy. Koa dia tsy maintsy manavo amin'ny fanoloran-tena isan'andro amin'ny tompo izy, ka hiady amin'ny ratsy. Hirohatra anao izay hifehezana azy ny fahazaran-dratsy teo aloha, ny fironana ao amin'ny ota nolovaina. Koa dia tsy maintsy miambina mandrakariva tsy ho azo ny fahavaliny izy, ka mpiasa ny fiadidian'i Kristy mba azahoany fandresena. Ary izay no tokony ho lesona ara-panazy iraisintsika hoe raha hiaina hiara-miaina amin'ny Kristy isika dia tsy maintsy mampitodika ny saintsika amin'ireo zavatra ireo any amin'izay misy an'i Kristy mitoetra ao anatin'ny teniny. Ny tompony ampitoetra izany lesona izany ho fanandramana sarobidy ianantsika. Misaorantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany izao lesona sarobidy izao, koa mametraka ny mandra-piraisaka indray ao antsika
ho amin'ny fotoana manaraka. Iaraka hivavaka isika mpamarana zao lesinao zao. Raha ianao izy any an-danitra, misaotra anao izahay tamin'ity lesona ity. Misaotra tamin'ny boky ny Kolosianina, misaotra tamin'ireo torolalina azo ampiarina nomeny Paoly anay, ary ampio izay mba tsy hatakana fotsiny izany fa ampiatra izany eo amin'ny fiainanay. Ampio izay hamono ny olona taloha ka hiaina amin'ny fomba mavitrika mampitodika ny sainay amin'ny zavatra any ambony, mitoetra ao anatin'ny teninao eo ampiandrasana anao. Taio hatrany ty namako izay mpiaino ny Amplify Radio ity, omba azy hatrany anie ianao, fa tonoa zao vavaka izao ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Amplify Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.